marina tokoa aloha fa ao anatin'ny loi de finance 2025 dia naverina lasa misy etra ny zanabola amin'ny vola-indramina. Tsy ny vola-indramina no misy etra fa ny zanabola alain'ny banky amin'ny vola-indramina. Tsy etra vaovao akoriny izy io efa nisany foana, efa nisany roapolo isan-jato foana hatramin'izay ny zanabola tany eloha-tany fa ny fitondram-panjakana nanome fanalefahana araketra an'ilay sehatra, dia ny fanalefahana araketra no nesorina tamin'ny loi de finance 2025. Ny loi de finance 2025 tsy misy resaka rétroactivité mihitsy avy hatrany, dia teneniko miloha zay tsy miresaka, tsy miverin-dalana mihitsy ny ao anatin'ny lalànantsika. Inona no antony nahatonga ilay fanapa-kevitra angamba ny tsara zaraina aminareo ry anareo ny fanazavan'ny mpiara-monina amintsika teo ny tahiry-bola iraisam-pirenena fa izy ireo zany no manapatsika amin'ny resaka manao assistance technique amin'ny resaka etra eto Madagasikara. Dia misy fanadihadiana izay nataon'izy ireo milaza fa be loatra ny fandaniana araketra dépense fiscale zany fiantso anazy izay ateraka ireo incitation fiscale be da be mena aty Afrika en général zany fa Madagascar en particulier. Eto Madagasikara tokoa mantsy ny total dépense fiscale velondraina tsy hoe dépense fiscale dia ireo vola tsy niditra amin'ny fanjakana noho ny incitation fiscale ometsika. Dia eto Madagasikara ireo dépense fiscale ireo dia efa manodidina ny 3 isan-jato ny tany arkarena fobe 3% ny PIB atsika zany efa lasa any amina incitation fiscale dépense teraky ny incitation fiscale. Raha hoan'ny tamin'ny taona lasa iny zao dia manodidina ny 2 milliards 400 any ny total ny incitation fiscale ao anatin'ny loi de finance. Dia io zany le tenen'izy ireo hoe ambony loatra zany incitation fiscale anareo zany fa tokony aheno. Ny fanaramaso izay ataon'izy ireo anatin'ny programany FEC zany dia hoe amin'ilay 2400 milliards la dépense ateraky ny incitation fiscale dia tokony maneny isika 280 milliards ariary isa-taona mandritra ny telo-taona. Izay zany no arahan'izy ireo amintsika. Tsy izy ireo anefa no mamaritra hoe inona no esorintsika ao anatin'ilay incitation fiscale fa isika ihany zany no manapa-kevitra hoe inona zany le 280 milliards esorintsika isa-taona ao anatin'ny incitation fiscale antsika. Sao santsika dia efa manomboka manoman-tsaina ihany koa fa isa-taona dia tsy maintsy misy incitation fiscale iala ao anatin'ny loi de finance satria izay ilay programme FEC ny rahantsika tamin'izy ireo. Rehefa jerentsika nefa ireo incitation fiscale ao anaty loi de finance ireo dia efa manakaiky ny 7 isan-jato ny akamaroan'ilay incitation fiscale zany dia mahakasika ny vary avokoa. Zany hoe fanalefahana raketra ometsika amin'ny vary tena mameno an'ilay incitation fiscale. Dia ny toromarika izy ireo zany ny recommandation izay namen'ny mpiara-monina amintsika dia hoe raha te-hana tsara ny fidiram-bola mpanjakana ireo dia ireo taxation ny vary fa zay no ampidi-bola be indrindra amin'ny kitapo-bola mpanjakana. Ny vary sy ny rano zany ny toromarika voaraintsika avy any amin'ny mpiara-monina antsika. Tsy afaka nandray an'izay fanapa-kevitra izay mihitsy anefa ny fitondram-panjakana malagasy. Tena tsy maintsy niaro ny sehatra ny vary isika tamin'ny ady-hevitra rehetra izay nirahana tamin'ny FMI. Ka isaky ny mandray fanapa-kevitra zany tsika hoe mitady amin'ilay incitation fiscale hoe sorina ao anaty loi de finance dia okay en face n'izay fanapa-kevitritsika izay dia misy foana hoe ito savary, ito savary. Azonareo? Dia rehefa mijery ny lisitra ny incitation fiscale zany hoe izy ara zany no azo misorina satria tsika tsy manaiky an'ilay recommandation zany hoe vary no asiana retaxena TVA dia nijery ny lisitra tsika. Rehefa nijerena ny zava-misy amin'io etra alaina amin'ny zanabola io dia tsy tsapany
any anaty chiffre loatra zany ny différence entre ny tamin'ny fotoana izy mbola nisy hetra 20% sy tamin'ny fotoana na nisorana an'ilay hetra ny fanalefana raiketra ka ohatr'izay zany ny mahatonga antsika hoe tonga teo amin'ilay fanapa-kevitra hoe rehefa tsy hita tsara ny différence entre ny fotoana na nasivana hetra anazy sy ny fotoana na nalana hetra anazy nefa ny ankote tsika tsy afaka miroso amin'ilay hoe mireo taxe ny vary dia tonga tany amin'ny fanapa-kevitra hoe ny zana-bolana zany no safiditsika fa tsy vary araka teneko teo hoe isan-taona dia tsy maintsy manao an'izay exercice zay tsika mandritry ny telo taona manala ny citation fiscale ao anatin'ny loi de finance tsy hoe ny fitondram-panjakana malagasy irery zany no mikatroka an'izay exercice zay fa araka ny reanareo tamin'ny fanazavany teo dia anisany miaraka miketrika n'izay politique fiscale zay miaraka amintsika izy ireo ny tiako mariana fotsiny ty amin'ny farany fanazavako dia hoe mangataka antsika mba hotony ao anatin'ilay adievitra ny sehatry ny fitantanam-bola dia sehatra misy mpanaramaso iresam-pirenena misy gendarme financier international dikan'izay tsy manaonao foana akory ny rehefa mandray fanapa-kevitra ao anatin'izany sehatra zany fa misy foana ny adievitra zay rahantsika ao anatiny sy rahantsika amin'ny velany amin'ny mpiara-manatoka tsy manana eritreritra ny anafina ninina aminareo mihitsy ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola fa sahala nyty hetry ity zao dia ifatrany amin'ny voalohany taona izy io nefa fantatra loi de finance moa no mametraka azy zany hoe vao communiqué loi de finance mivoaka ny anatin'ny tranokala ny ministera dia efa samy mahita anazy daholo ny olona rehetrarehetra supposé nahita anazy daholo ny olona rehetrarehetra hatramin'izay fotoana izay anefany dia mbola ao anatiny fifampiresana ny tanteraka miaraka amin'ny sehatra ireo ny fitondram-panjakana hatramintsika miteny izao amin'ny fomba ampiarana n'ilay politika io ny modalité d'application an'ilay politika zany hatramintsika miteny izao dia mbola tsy tapaka ka izay no mampatonga ny hoe mbola tsy misy aloha ny communiqué officiel avy aty amin'ny gouvernement hoe ohatry ny ahoana ny ampiarana ny modalité d'application ny hetra io fa ho avy ny andalana ihany zay dia zarainay aminareo rehefa tonga ny fotoana zay tsy maintsy any tanterana zay. Je pense que c'est toujours important de clarifier que le FMI appuie les autorités malagasines. Donc il s'agit du programme de Madagascar pour Madagascar, appuyé par le FMI. Donc ça c'est important de clarifier ça. La deuxième chose, c'est peut-être de clarifier aussi pourquoi est-ce que ces réformes-là sont mises en place. Je l'expliquais tantôt, les recettes fiscales ici à Madagascar sont assez faibles, c'est en termes de pourcentage du PIB, et ce sont des recettes qui sont importantes justement pour financer les dépenses, les besoins de dépenses qui sont importantes. Infrastructure, santé, voilà, pour les sociétés de développement. Et donc c'est l'idée derrière ou la raison pour laquelle cette réforme est importante, c'est pour élargir la base fiscale. Donc permettre justement aux autorités de pouvoir lever plus de recettes fiscales sans pour autant introduire de nouvelles taxations. C'est une base fiscale qui existait déjà, mais qui a été retirée de la base. Et donc c'est une façon juste d'élargir la base fiscale et permettre aux autorités de collecter plus de recettes fiscales. Donc je voulais juste clarifier un peu ces deux points. Merci. Apiko kely fotsiny angambany hoe araka n'izay tenen'izay tsy hetra vaovao akory ny resahantsika io roapolo isan-jato ny zanavola io tsy hetra vaovao mihitsy zay ro avelokany dia be da be koa no toromarika zay voarainay aty amin'ny ministera hoe tsy aleo ve tia no asina sa tia no asina hetra vaovao toy izay le incitation fiscale efa misy teo no tsoahana dia tiako mariana fotsiny hoe tsy lay fanitarana le aseta akory lay arahan'izy ireo maso amin'ny teboka anankiray io iny azontsika atao foana amin'izay tiantsika anaovana anazy aseta vaovao fa zavatra arahany zareo eto zany amin'ny teboka anankiray ity dia hoe incitation fiscale tokony miena
ny montant an'ilay incitation fiscale fa tsy tokony hatratra ny 300 ny tany arakarena faobe ny total nefa ny araka ny teneniko anareo teo hoe ny akamaroany ireo incitation fiscale antsika ireo dia mahakasika ny vary eo zany mahasarotra n'ilay fanapahan-kevitra hoe vary ve sa inona no hoesorintsika ao anatin'ny incitation fiscale fa tsy maintsy manao an'izay exercice antsika mandritra ny tontolo isany. Izy ve madame le ministre nambaranao teo le hoe tsy misy resaka rétroactivité mihitsy ao anatin'le LFR zareo nefa miteny ny banque moa zany miteny hoe manomboka tamin'ny 1er janvier dia manao prêt dia efa hiara-le izy mety misy fepetra raisina ve sa manao ny amin'izay raha ny tokony ho izy aloha ny lalàna tsy miverin-dalàna izany mihitsy lalàna dia miatra amin'ny fotoana ampiarana anazy any aorina fa tsy miatra amin'ny zavatra misy any aloha azoko lazaina hoe mety organisation au niveau an'ny zareo izay banque izay resahana izay fino moa mbola azo fampiresahana amin'izareo foana hoe à partir an'izay fotoana hiara n'ilay rehefa défini zany modalité d'application an'ilay izy dia à partir an'izay fotoana hiara n'ilay fepetra no tokony mandeha ilay